raha voanavoarainy ny tatitra momba ity tranga ity ireo tompona andraikitra eto an-toerana izay tarihan'ny gouverneur ny faritra Anosy Ramatoa Voary Rakotovelo Manantsoa dia nanao izay fomba hamahana ny olana tamin'ny alalan'ny fampiresahana amin'ireo mpiara-miambonantoka afaka ifanometanana momba izany. Ny orinasa QMM sy ny société en fraise miaraka amin'ireo teknisiana no mpiara-miambonantoka tamin'ny faritra Anosy teo ampamahana ny olana ka izao vava tanteraka izao. Androany 22 février 2024 vavahany olana satria nisy an'izay fifanantonana ny fampiarahana natao Ramatoa gouverneur tamin'ny zareo QMM sy ny arprese indrindra koa ianareo teknisiana zay nanefany etya dia isorana satria niverina amin'ny laonina ny fiainan'ny vahoaka na ny any Faradofaya indrindra zahay ao Ranomafana. Izay angamba no lehibe indrindra dia isorana an'Andriamanitra, isorana koa ny vahoaka nahandry ny fifandaminana dia misolo-tegna ny ben'ny tanànany Valiambolo ao amin'izay fisorana ny Ramatoa gouverneur sy ny QMM izay niara-ny salahy tamin'ny Ramatoa gouverneur nahafahasika tady vaolana ao. Sorana ny fitondram-panjakana nanao tsy mikely soroka tamin'izay fikirizana tamin'ny fikarakarana rehetra izay tarihin'ny gouverneur resy loko tena eto. Isorana ihany koa ireo miara-miombonantoka rehetra tonga teto indrindra fa QMM miaraka tamin'ny Henri Fraise izay nifanometanana androany nahafahana mijery zay fomba fiady rehetrarehetra manisorana ny camion io teto. Orinasa moa zany namampifona amin'izay fifampitadiavana sy fifanomezan-tanana amin'ny alalan'ny asa vahoakan'izao izay mahakasika manokana vatana vahoaka zany raha mbola misy azo atao fanampiasa. Afaka mivezivezy arak'izany ny olona sy ny vokatra avy eo amin'ny commune 7 amin'ny Valeny Ambolo izay sopotry ny distrikany Tolanaro.